Jérémy, comment tu t'appelles? Jérémy, telo taona izy am'izao. I Ravaka, ainy tarehy Ravaka zany Ravaka taty Ravaka mitrotra ny Jérémy. Telo taona Jérémy, telo taona latsaka kely. De iny tany nareo sy kristiana iny mbola sisy ninina am'izao. Iny ambony iny ry zao trano beben'iza io, beben'ny Diary de sika zany zao aty amin'ny dadaben'ny Diary. Iny tanynareo sy kristiana iny mbola tsy misy nininina, mbola sisy nininina. Iny ny faritrany eto amin'ny hoe misy anona nambolena voaroihazo nambolen'ny dada io voaroihazo io eo ny ilany aty de ery ambony ery amin'ny faritry ny tambohon'ny Amboloboka ery eo koa misy borina anankiray de misy voaroihazo koa nambolena eo. De taloha sika nanofa trano tamin'ity trano eto aloha eto ity taloha fa nifindra ato sika zao. De ndray andro any Jérémy moa ty ndray andro any rehefa tsy eo tsony dada sy mama zay de tsy miady anareo sy kristiana. Heninao ve zay? Heninao ve zay hany de enao ny lahy matoa de enao zany ny solon'ny dada zay. Aia io de ny faritry ny tanitsika zany zao eo ambany eo atsika moa zany mbola tsy nahavita ninina fa mbola sahirana ny vity tany zay azony Jérémy zay. Fa rehefa lehibe nareo de afaka manangana eo de zao rehefa manangana zavatra eo de mahay miara-monina amin'ny olona zay. Azony Jérémy zay tsy mila miady amin'ny olona de tsy amidimidy ny tany. Tena fadina satria sahirana be dada sy mama vao nahazo an'io tany io de tsy amidimidy. Tandremo zay mianatra tsara de miasa tsara de karakarana ny tany, afaka mampanofa trano koa anareo. Azony Jérémy zany zay afaka mampanofa trano de izay no ahafahanareo mivelona raha sanatria ka sahirana amin'ny arak'asa kanefa mianatra tsara zay Jérémy ve zany zay mianatra tsara de tena miasa tsara de hajaina ny asa zay de mila manina misy ty mikarakara ny tanitsika zany. Zay Jérémy iny ny faritra ny tanitsika iny amin'ny faritry ny Amboloboka iny. Ndray andro any mety efa hisy trano eto mety efa tsy izao tsony ny endriny fa ity vidéo natao ty zany dia mba ho archive ho anareo sy kristiana zay iny. De raha mijery kely makaty de iny ny faritra eny Andrefana eny iny ny faritra eny amin'iny Akofafa iny zao zany ny toerana misy atsika eto. Raha somary satria sika mbola manofa trano ato mbola tsy atsika izy ty fa mbola manofa trano sika. De reny ny akohon'ny Jérémy sy kristiana. Iny zao ny Akofafa iny ny faritra ny Akofafa iny aty amin'ny faritra iny zany zao ny Antany Fosy ny eo akaikikaiky iny. Nolaka sika io zao fokotany talata maty. Iny zao any Beravina de any Anolaka ihany koa eo akaikikaiky hita eo fa ny Riapita no any Beravina. De any aninona koa iny toerana iny tsy de lanitra tsara fa ery zao sika no mivavaka eny Akofafa. De mivavaka tsara koa Fiangonana Adventiste Mitandrina ny andro fahafito eny Akofafa ilay resahina eto. Tandremo miova rehefa lehibe ka hoe lasa tsy mivavaka fa mivavaka zay eo. Ok.
Say, okay, bye-bye. Bye-bye. Last dad. Bye-bye. Okay, say. Ry le faritry ny tany teo verina kely iny ambony. Okay, zay ary Kristianamo mbola matory amin'izao fotoana zao de tsy afaka nahazahoana vidéo fa de matory Kristiana hoe mbola herintaona mahery kely Kristiana. Okay. Kristiana, Arthur, you are sleeping. You're sleeping.